fifaliana lehibe ho ahy indray ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay fa eopotitra ny fahitalavitra am'ty andro androany ity. Arabaina fa mbola nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana, ary arabaina ihany koa satria nataon'Andriamanitra mandre azo afatra entiko zao ianao ianareo. Androany manasa anareo aho amy mampanompon'Andriamanitra ahy mba ino sy andray azo afatra entiko izao. Mitona anareo mba ino sy andray mba hafan'Andriamanitra maneho ny heriny amy maha-Andriamanitra azy eo amy fiainanareo am'izao taona diavitsika izao. Ao anatin'ny fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra ohatra dia afaka niositrana ianao raha toka marary ianao. Na ino naretina mahazo anao, na hatrany tapindo ka hatrany am-paladia na ny ao anatinao ny marary, dia azon'Andriamanitra sitranina ianao amin'ny alalany zao afatra entiko izao. Zay mahatonga amy teny hoe mitaonanao amba ino sy andray an'le afatra entiko. Ahoana Baiboly ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:120 ary ty voasoratra io, nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hasitrana ny marary, nampitondra ny teniny ny mpanompony Andriamanitra mba hotoriana sy ambara dia hositrana ny marary. Mitovy am'izany ihany koa, afaka ny iva ny olana misy eo aminao ao anatin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra zay ambara. Ny tenin'Andriamanitra zay ambara mahatsiriavana raha ny voalaza amin'ny bokin'ny Jaona 1 jerena dia Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra ny teny. Ary zay mahatonga an'ilay toriteny na le tenin'Andriamanitra toriana mitondra famahana olana, satria rehefa inonao sy raisinao lay teny dika de hoe ninonao nyraisinao Andriamanitra, ka rehefa tonga any aminao izy de mazava be fa izy no mamany olana misy ao fiainanao. Tena tsy takatry ny saina mihitsy ry havana malala ny fiasan'Andriamanitra eo amitsika zanak'olombelona. Noho zany, ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra zao, de aoka olina ny andre ianao ary raiso ny tenin'Andriamanitra zay ambara aminao. De zao ihany koa ho fampafantarana anao fa manana ny heriny magaga Andriamanitra de ity. Ao anatin'ny hira fiderana sy ny fiakofana dia afaka miasa amin'ny fomba magaga ihany koa Andriamanitra. Le anambarako teo ao anatin'ny fotoana zay andrenesanao ny tenin'Andriamanitra zay torinesam-bara de miasa Andriamanitra, de nanome ohatra teo hoe afaka mitondra fanasitranana izy, afaka mamaolana izy. Fa ity anankiray ity indray de hoe ao anatin'ny hira fiderana sy ny fiakofana, zany hoe ianao zany mihira mihira ho an'Andriamanitra, ianao miakoky anao treno, na ihany koa ianao mandefa hira manambara fiderana an'Andriamanitra na manambara fiakofana amin'Andriamanitra, de ao anatin'izany de afaka miasa amin'ny fomba magaga ihany koa Andriamanitra ho famonjena ny olona manompo azy. Ohatra ray ity dia ny tantaran'i Josafata, vakiko aminareo lay tantara rehefa aveo. Nisy gropina firenena maromaro ny vondrona mba hiady amin'ny Josafata zay mpanjakany Jiosy, mpanjakany Joda azafady. De rehefa nandrian'izany Josafata de terakovitra raiky tahotra, satria firenena maromaro no mitambatra ary amy maha olombelona azy dia tsapany hoe tsy manana hery anakanana andreo olondreo tsy andresy azy Josafata. Fantany hoe tsy resy mihitsy reo olon'ireo. Dina nataony Josafata ho ianao, nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nitady an'Andriamanitra izy. Ry havana, zay ihany koa torevitra omeko anareo manoloana ny olana, manoloana ny ady, manoloana zavatra sarotra zay atreanao amy ty taona ity. Ny vaolana tsy hoe kivy na hoe mitanolika
na hoe mamoy fo fa mila mivavaka ianao, mila mivavaka mitady an'Andriamanitra ianao ary entinao eo ny atren'Andriamanitra le olana le iady le zavatra sarotra atreanao. Zany nataony Josafata. Fa akoatran'izay Josafata de nanomana gropina mpidera, gropiny olona natao hira, nanomana zany Josafata. Satria Josafata de nafantatra hoe ao anatin'ira fiderana, ao anatin'ira fiakofana de afaka miasa ihany koa Andriamanitra maneo ny mahandriamanitra azy ho famonjena ny olona zay manompo azy. Anao nge vakitsika amin'ny Baiboly tantara faharoa toko faharoapolo no vakitsika de vakina ny andiny voalohany sy ny hatramin'ny andiny fahaefatra. Ary no ny afaka zany dia avy ahy tamin'ny Josafata ny taranaka Amona sy ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba niany akoatrin'ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafiny ranomasina de avy any Siria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao Azezo Tamara, Enjedy izany. De natahotra Josafata ka nanalika tsara ny tady an Jehova sady niantso ho an'ny fivadikanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. De niangona ny Joda angataka famonjena am Jehova, eny avy amin'ny tanànany Joda rehetra hitady an Jehova izy. De eo amin'ny andiny fa 17 eo ndray ny Baiboly de manambara fa rehefa nataon'ny ekipan'ny Josafata ny fideran'Andriamanitra de naneo ny voninahin'Andriamanitra. Vakila amin'ny anaran'i Jesosy le teny. Ara vao nanomboka nioby sy ny dera ireo de nasiany Jehova otrika amely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitry Seira zay avy ameliny Joda ka de resy ireo. De nitsangana taranaka Amona sy Moaba namely ny avy any tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary no voaringana ny ponina tany Seira de ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Mampaheribery havana ny mieritreritra an'izany. Ary ohatr'izay mihitsy fiasan'Andriamanitra hatram'izay ka hatram'izao vaninandro misy antsika izao. Tian'Andriamanitra mantsy ny olona mino azy sy matoky azy ary miankina aminy. Ka na amin'ny zavatra kely na amin'ny zavatra lehibe de tian'Andriamanitra ny olona ho am'izany. De nataony Josafata ny vavaka, niantso vavaka fivadikana mihitsy aza izy ho fanehoana fa mino an'Andriamanitra ary matoky an'Andriamanitra. De tian'Andriamanitra ihany koa ny olona mba anao hira fidiarana ho azy, anao hira fiankofana eo anatrehany. Tian'Andriamanitra zany hira zany ry havana, tena tiany. Zay matoka amin'ny Baiboly mitantara eo amin'ny andiny fa 20 sy 17 hoe raha vao nanomboka nioby ny ekipan'ny Josafata, nanomboka nioby ny deran'Andriamanitra na mevonatr'Andriamanitra, ny akoka tao anatr'Andriamanitra de tsy tan'Andriamanitra avy any an-danitra fa nidinaingana nakeo amin'ny tobon'ireo fahavalo de nampifanaritaka an'ireo fahavalo, nataon'Andriamanitra ny famono reo fahavalo de mazava ho azy fa lasa resy mora foana teo alohan'ny Josafata sy ny vahoaka Joda izy rehetra tam'izany fotoana. Ary tsy vitany hoe novonjen'Andriamanitra fotsiny zareo nanoloanan'ireo fahavalo, fa nataon'Andriamanitra nandresy ary mbola notain'Andriamanitra be ihany koa zareo. Andao nge vakitsika amin'ny andiny fa 15 hoe ary avy amabo azy Josafata sy ny vahoakany de nahita arena betsaka ny tsy faty ary fanankasarobidy teo izy ka dia namabo mihoatra no zay zakany hoentina ary atelonano nanangonany ny babo fa be dia be ireny. Tena mahafinaritra ry havana fiana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy irery ianao tsy miady rery ianao marina fa mieritreritra ny zava-misy ianao, mieritreritra le olana la iady lay zavatra sarotra, mieritreritra le fitsapahan-toetra de ohatrany hoe tena mahafy be, tena tsy hitanao tsony zay lalako ambany. Fa raha mbola manompo an'Andriamanitra ianao, raha mbola mitoetra ao amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsy amelanao rery, indrindra fa hitany fa miroso amin'ilay zavatra tena
andrasan'andriamanitra ianao tahaka nataony Josafata, lasa nandeha niakina sy netetra tamin'andriamanitra tamin'ny alala vavaka, ary faharoa lasa nanangana ekipa mpidera, gropona mpidera, reo nasaina ndera rehefa hitan'andriamanitra fa nandeha tam'le tena ilain'andriamanitra, de andriamanitra mihitsy no niditra nitsehatra ka niaro an Josafata sy avoaka Joda nanoloana fahavalo, namoaka azy ireo mpandresy, ary tsy vitan'izany fa nitondra azy ireo ho amin'ny fitahina lehibe, tena lehibe. Ohatra raha ihany keo ity zava-nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly sy fiangonana voalohany, zao tantarako aminareo zao. Tantarain'ny baiboly fa voasambotra Paoly sy Silasy, de nentina nataonatren'ny gouvernoura, dia nokapoana sy nokaravasina na mpijaliana tsisy fitsarana, aveo nampidirina tao mpikadrana. De rehefa nampidirina tao mpikadrana izy roa lahy, voalasan'ny baiboly hoe nogadraina mitondra matanana mba tsy hafany voaka, mba tsy hafany mietsika. Dina nataon'izy mirahalahy tao mpikadrana, nanao vavaka ry zareo ary nanao hira fiderana an'Andriamanitra. Tena fomba fiadin'ny olona manompo an'Andriamanitra zay vavaka sy fiderana zay a, fomba fiady hatramin'ny taloha ary manaka ankehitriny. De rehefa nivavaka sy nanao hira fiderana izy roa lahy, de nitao velany tao moa zany ny eno, zany fa mira reo apôstôly, mira reo apôstôly, mira reo mpivavaka, fa tsy fantana fa ao anatin'le vavaka sy le hira efa nitratsehatra Andriamanitra. Inona zava-nisy? Nandefasan'Andriamanitra ororotany le toerana misy fanagadrana, vokatra zany a tonga de sokatra ho azy ny varavarana tranomaizina, ny va ho azy ny fatorana teo amin'ny tongony sy ny tanan'reto apôstôly. Tena miracle, tena miracle. Andoke vakitsika voasoratra asy ny apôstôly 2:20, vakina ny ten'Andriamanitra manomboka 19:20. Ary no mamatonalina de nivavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary ny aino azy mpifatotra. Ary nisy ororotany mafy dia mafy avy tapoka, ka nanozogozana ny fanorenany tranomaizina, de nivo niaraka tam'izay ny varavarana rehetra, ary niva avokoa ny fatoran'izy rehetra. Zava magaga zany ry havany malala, zava magaga tsakitry ny saina. De tsy nijanona teo le izy, fa akoatran'izay de lasa voavojy reo mpiandry tranomaizina tamin'izany fotoana zany, de anao tao batisa tamin'iny alina iny ihany lay mpiandry tranomaizina sy ny ankonany rehetra natao batisa tao am' Jesosy. Ry havana, ianareo zay mahita am'ty androandroany ity, Andriamanitra de Andriamanitra tokoa ry havana, Andriamanitra de Andriamanitra tokoa. Am'Andriamanitra azy de manana ny heriny sy ny fahefany izy. Averiko indray hoe am'Andriamanitra azy de manana ny heriny sy ny fahefany izy, ary sambatra zay olona mino azy sy zay matoky azy, tena sambatra. Takamo de tena tsapako tena hoe misy fahasambarana, misy fiadanana mihitsy atao anatiko am'izao zako manompo an'Andriamanitra, ary tsy hoe manompo an'Andriamanitra fotsiny fa tena resy lahatra aho, mino azy aho ary matoky azy aho. No zany manasanao aho ry havana am'ty androandroany ity amin'ny mampanompo an'Andriamanitra. Hoy aho aminareo am'izao taona 2024 zao, de hoy aho hoe miverena amin'Andriamanitra ianao, miverena amin'Andriamanitra ianao zay mahita sy mandre ahy am'ty androandroany ity. Ary raisy Jesosy Kristy le zanak'alatokan'Andriamanitra, raisy Jesosy Kristy le voalasan'ny baiboly hoe efa maty nitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana, raisy Jesosy Kristy zay voalaza hoe efa nalevina ary efa nitsangana tamin'ny maty, velona izy am'izao fotoana zao eo an-tanakavanan'Andriamanitra, kanefa ihany keo efa eo akaikinao izy am'izao fotoana zao. Ary amin'ny anaran'io Jesosy io no tian'Andriamanitra amonjena ny fanainao. Mitonanao am'izany eo mba ho isan'ireo olona hovonjena ny fanainao, satria zay rehetra miverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy de hovonjen'Andriamanitra ny fanahiny, hovonjen'Andriamanitra fanahiny am'ty taona ity. Ary tsy fananao ihany no tian'Andriamanitra hovonjena, fa ny fiainanao amin'ny maha olombelona anao mihitsy tompoko. Eno tsara ity fanambarana ataoko aminareo ity
amy ty taony ity a andalo sedra faran'izay mafy ny zanak'olombelona, andalo sedra hoy a faran'izay mafy zanak'olombelona. Tsy misy avahana io, anisan'izany a isika malagasy. De manolona io sedra io de ho verevitra no nyery le sedra ny zanak'olombelona, ho verevitra. Ny manitra moa de fa manitra eo foana izy, ary ho tsapany hoe miamafy ny herin'ny fantrana eo amin'ny fiainana. Ny olona zay atsona hoe manana ny ampy teo aloha de ahita sy atsapa fa miamilatsaka ny fananana, manomboka miaresy izy. Ary efa tsy vitsy ny olona amy ty taony ity no atany tena hoe ahoana no mety ho fiafarantsika raha zao zavatra iainantsika zao no mbola itoy. Ary zany nge ny antony mahatonga ny olona be deabe am'izao vaninandro zao na mpanao politika na olona tsotra mitapatapa hoe tena to zao tako ny fiainan'ny olombelona, tako zao sy to zao ny fiainanay e. Satria zay ny zavatra hitranga amy ty taony ity. Fa isaingy reo olona zay tafaverina amin'Andriamanitra, reo olona tafaverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoan'i Jesosy ary manana an' Jesosy ho avahan'Andriamanitra manokana izy. Mino fa zao mihitsy fotoanan'Andriamanitra anavahana ny olona zay miverina amin'Andriamanitra io. Zay mahatonga miteny hoe miverena amin'Andriamanitra amty androandroany ity. Mino an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra, mino ny fanavotana vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Raiso izy hitra ao anatinao, raiso izy ampandroso ao anatinao, aroka ny anarany hatranitrany no inonao sy itokisanao amy zavatra rehetra zay ataonao. Fa hitsinjo anao Andriamanitra, amonjy anao Andriamanitra, aneo zavatra lehibe aminao Andriamanitra ry havana malala. Am'izao fotoan'izao azy de ivavaka ho anao aho, ivavaka ho anareo aho, tianao ny tompo, tianareo tompo Andriamanitra. Tsy ahita vahaolana ianao raha mbola andeha amin'ny herinao ihany amy ty taony ity. Amy ty taony ity hoy a tsy ahita vahaolana ianao, ho tapidalakale ihany ianao. Fa raha hitodika amin'Andriamanitra ianao de Andriamanitra no ame fitsarana ho anao. Ahoana Jesosy amin'ny boky Matio 3:12 io voasoratra io, mankanesa ty ampy ianareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesatra entana ho Jesosy, fa izao no anomenareo fitsarana. Rehefa tonga amy Jesosy ianao de misy fitsarana omen'Andriamanitra anao. Tsy korotana sainao, tsy ho tapidalakale ianao, fa isy fitsarana omen'Andriamanitra anao. Ahoana ihany koa Jesosy ao boky Jona 2:20, ny fiadanako nomeko anareo hoy izy, ny fiadanako navenako anareo hoy izy. Tsy taka famezany ty zao tontolo zao ny fiadanana no anomezany anareo fiadanako. Fa kely mitsy ry havana te hitondranao amin'ny fiainana tsara'Andriamanitra amy ty taony ity. Ka mbola veliko indray, miverena amin'Andriamanitra ianao, miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy ianao, miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, Jesosy no tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ary raiso izy hitra ao anatinao, raiso izy hitra ao anaty tokantranonao. Efa nampanaten'Andriamanitra fa ho avahany ny olona manompo azy sy ny tsy manompo azy. Rovina no avahany amy ty taony ity de ho avahan'Andriamanitra ny olona manompo azy sy ny tsy manompo azy. Ivavaka ho anareo aho. Marary ve anao ry havana? Tsapoan'ny aretinao, tokony efa sitrana ianao to anatin'izay tenin'Andriamanitra nambarako izay. Tokony efa sitrana ianao, tsapo tsara nge. Fa raha misy kosa aminareo tsy mbola sitrana de ivavaka ho anareo aho, apetrao faritra misy marary anao tananao. Fa amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa dia izerin'Andriamanitra iasa entefany aminao, ary ho asehon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy de ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Ivavaka ho anareo zay manana olana ihany koa ao, apetrao fonao tananao. Aorina vavaka de aza mitebiteby, aza manahy intsony. Fa Andriamanitra hitranitsetra eo amin'ny fiainanao, amonjy anao. Efa nahita karazan'olona na ny olon'Andriamanitra fahasoavana lehibe tamin'ny alala famana olanao. Ary zay mahatonga manana finoana fa amin'ny alala vavaka ataoko zao dia ho vonjenao afaka amin'ny olana ianao. Apetrao fonao tananao, de ivavaka tsika. Andriamanitra,
misaotra amin'ny anaran' Jesosy fa lehibe sy tena lehibe ny famindraponao ka afaka nijoro nanambarany teninao aho tam'ty androandroany ity. Mamindra fo amin'ny olona rehetra zay nandre ny afatra netiko androany anao. Ome ho azy ny famelan-keloka noho ny am' Jesosy zay fa maty ho anay teo ambony azy fijaliana. Ary vonjeo ny fanahiny Andriamanitro, ary vonjeo ihany koa izy malola ny aretina mahazo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitraniko reo olona marary, esoriko aminy ny hery ny aretina rehetra, na inona karazany zany aretina zany. Reo zay manana olana kosa Tompo, efa mandalo sedra sahady izy zao, zay rehetra tapa-kevitra iverina aminao, de ho vonjenao tokoa ho afaka am'zany olana ady zavatra sarotra tsapany hoe mampahory azy zany. Andriamanitro, tianay rehetra ianao, eo an-tananao ny fiainanay, ary mitsodrany ny olonao mba tena ho avanao zay rehetra miverina aminao tokoa Andriamanitra am'ty taona ity. Tena ho avanao izy, ary ahazo dira sy ajary voninahitra ny ianao am'zany rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka, misaotra Tompo. Amen. De mirary soa, mirary fahasoavana, samotain'Andriamanitra sikatra tompoko. De ity misy filazana anankiray apetrako amitsika rehetra, de anareo zay mahita sy mandre ahy. Araky ny fanambarako teo dia mafimafy ny zavatra tren'ny olona am'ty taona 2024 ity. De zao ny teniko, aza miandry fisehoan-javatra mafimafy ianao vao ho tonga saina hoe ty ary le nytenenin'ny pastera. Fa dieny zao mbola azo lasaina hoe mbola milamindamina ihany ny fiainanao, de manapa-hevitra tompoko, manapa-hevitra verina amin'Andriamanitra amin'ny alana fonina Jesosy. De ahoana tokony ataonao am'zany? Ny tsara raha mety aminao, tongava tompoko, mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy etsy Andronakely. Fantatro fa ny famonjenao ny fotoam-pivavahana zany dia tena soanao mihitsy, satria rehefa mamonjy fotoam-pivavahana ianao dia itombo fahalalanao an'Andriamanitra, de mazava ho azy fa miha-matanjaka ny fononao. Rehefa mamonjy fotoam-pivavahana ianao ka mandre toroteny, de itombo ny finoana ho an'Andriamanitra, de mazava ho azy fa ny olona tak'izany dia ho vonjen'Andriamanitra tokoa, tsy ny fanahiny ihany hoy eo fa le fiainanao amin'ny maha-olonanao. Riavana, aza miandry zavatra sarotra tena miseho sedra mamay, zay no valam-pakevitra hoe andeha veran'Andriamanitra ka andeha monjy ny fotoam-pivavahana zay atao amin'ny fiangonana Refy Andronakely. Araky ireo fandarandreo moa ny fotoana amin'ny 9 ora maraina, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora ary amin'ny 12 ora sy amin'ny 2 ora. Mandritra fotoam-pivavahana ihany koa de misy mivavaka manokana atoanay ho anareo, vavaka ho an'ny marary, vavaka ho an'ny manana olana, vavaka mba ho amin'ny fitahin'Andriamanitra, satria tsy mahafinaritra ny fiainana na de manompo an'Andriamanitra ary ianao kanefa de tsy afaka olana e. Tsy mahafinaritra zany, tsy afaka retina, tsy mahafinaritra zany. Andriamanitra nefa nanomina programa fa anome fitsarana ho antsika izy. Zay le teny nambarako tery aloha, Matthieu 7:20 ka zany rehetra hita zany no anisan'ny fahasoavana ho raisinao riavana rehefa tonga mamonjy zany fotoam-pivavahana zany ianao. Ka zay tompoko ny afatra tena hoe afatra farana napetrako aminareo, de afaka miantso a telefony ianao raha mila torevitra na mila vavaka manokana, ary afaka mandray anao ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiangonana Refy Andronakely amin'ny fotoana zay atongavanao fa misy olona miandry mandray olona foana zany aho isan'andro. Zay zany tompoka, de veloma tompoko amin'ny manaraky indray. Halleluja, halleluja. Saotra Jesosy. Miasa ianao, tsy takitra sainay ny fiasanao amin'izao fotoana izao, fa ny anay fa miasa ianao, tsy misy masakana anao.
firazany fa efa miasa eto ny herin'Andriamanitra manao intervention divine amin'ny fiainanao izy zava-tsy an'olombelona atao nefa ain'Andriamanitra nanjarantsika mino dia mandray Stafy ny masoko ahitanao Stafy ny masoko mba ahitana Fikolotranao sady Ianao tia Ianao tia Fuko atolotroanao Fuko atolotroanao Hosana, Hosana.